fa efa tamin'ny niverenina ny valevantena no voarakitra ato anatin'ny lalam-panorenana ny tokony ananganana ny fitsarana avo hitsara mpitondra ambony hoy Sahondra Rabenarivo Pahilalana. Ny filoham-pirenena, ny filohan'ny HCC, ny praminitra, ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, ny filohan'ny antenimiran'olona ary ny filohan'ny antenimiram-pirenena no anisan'ny azo ametrahana fitoriana eny anivon'ny HCJ hoy ity Pahilalana ity. Ny anjiny faraiky amin'ny 30 sy ny anjiny fahatelo amin'ny 30 no manambara ny karazana eloka azo anenjehana ireo mpitondra ambony ary ny fomba fitoriana azy hoy Sahondra Rabenarivo. Misy anaralamindrainy fetra Andriamananjara. Ny zoma zao no voalaza fa hanaovan'ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo fianianana mialoha ny andraisan'izy ireo ny asany. Misy ny lalàna fehizoro mametra ny anjara asan'ny HCJ ankoatra ny andininy faraiky amin'ny 30 sy ny andininy fahatelo amin'ny 30 izay milaza ny andinindininy fomba fitoriana ny filoham-pirenena sy ireo filohana andrim-panjakana ary ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Ny fitsarana avo moa zany dia cour spécial natao hitsara ny olona vitsivitsy ihany. Izy io moa dia cour spécial hitsarana azy rehefa aperinasa izy. Raha ohatra zany misy eloka bevava na eloka tsotra ataony talohan'ny nandraisana an'io asa io dia tribunal isan'andro ihany no mitsara azy. Fa raha aperinasa izy dia io fitsarana avy io ihany no afaka mitsara azy. Io haute cour de justice io dia mizara roa ny karazana olona ao anatiny. Ny atsasany dia magistrat ary etsy andaniny misy solotena ny solombavam-bahoaka, ny sénateur ary ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Dia tsy natao hoe cour mitsangana miasa isan'andro isan'andro 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Fa rehefa saisie ihany izy io vao mipetraka. Tsy maintsy misitaka amin'ny raha-pitsarana iray ireo mpikambana eo anivon'ny HCJ raha toa ka misy ny fifanoheran'ny tombontsoa na ny conflit d'intérêt hoy ity Pahilalana ity. Ie, zay zany mety hoe misy cas de conflit d'intérêt raha ohatra ka hoe le ministre no voatory ohatra. Dia amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy monsieur récuser les députés na sénateurs en question na les magistrats. Dia les suppléants no misolo anazy. Latsabato miainga avy eo anivon'ny antenimiram-pirenena irery ihany no ahafahana mitory ireo mpitondra ambony araka ny voafaritra na lam-panorenana no fidina teo anivon'ny rantsana isoloany tena avokoa ireo mpikambana eo anivon'ny HCJ ankoatra ny filohan'ny fitaranan-tampony izay azon'ny filoham-pirenena solony.